Ateo amin'ny taranja basketball ihany koa dia kianja roa tetsy amin'ny ivelan'ny Mahamasina no nandray ny fifaninanana taorian'izay lalao omaly sabotsy tetsy Mahamasina izay dia efa madiva ho fantatra ireo ekipa rehetra tafita amin'ny dingana manaraka. Voka-dalao teo amin'ny taranja basketball kosa eo anivon'ny AZF kianja roa tetsy Mahamasina no nandray ny faninanana tamin'ity faran'ny herinandro ity ka toy izao ny vokatra tamin'izany. Ny menina nandresy ny MEF tamin'ny 7-24-20 Skadzenna. Ny Megipress nandresy ny MRHP tamin'ny 3-20-30 mbola Skadzenna ihany io. Ary ny MSP nandresy ny CNRE tamin'ny 70-40 mbola Skadzenna ihany. Skadzy Vetera ny MEF nandresy ny Megipress tamin'ny 7-20 ary ny primature nandresy ny MGS tamin'ny 70-40 Skadzenna kosa indray. Ary ny MID nandresy ny MTM tamin'ny 70 ho an'ny Skadzenna. Zay ny teo amin'ny kianja voalohany. Teo amin'ny kianja faharoa kosa indray dia ny MPMP nandresy ny MCPASP tamin'ny 7-25 Skadzenna daholo ny teo amin'ny kianja faharoa tetsy Mahamasina. Ny MPAE nandresy ny MPDTN tamin'ny 20 forfait teto ny MPDTN izay tsy tonga niatrika anilalao. Ny DGCF nandresy ny MEP tamin'ny 1-30. Ny INEFA nandresy ny Capsat tamin'ny 1-30 ary ny DGGFPE dia niondrika nanolona ny NFP tamin'ny 7-24. Ny MEDEPAT kosa dia nandresy tsy niady ny ministeran'ny tourisme.